dia faly miaraba antsika rehetra mahatratra ity taona vaovao enina amin'ny roapolo sy roa arivo ity ary virin'ny tompo eto isika mba hisaotra azy idera azy ankalazany anarany fa indrindraindrindra ampiombona amin'ny fontsika koa andray ny fitahiana mananambiampy omen'ilay efa teraka ho antsika ary mizotra miaraka amintsika mamakivaky ity taona vaovao ity dia ampitomboinao amintsika rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina petraka isika. Marchons dans la lumière et la joie, marchons et chantons dans l'allégresse et la foi, annonçons Jésus, la vérité, le roi qui nous a sauvés, avec amour en mourant sur la croix, marchons dans la lumière, marchons et chantons dans l'allégresse et la foi, annonçons Jésus, la vérité, le roi
aoka hiara-mitsangana isika iantso ny anaran'ny tompo ny salamo fa 7 no akantsika andininy iarantsika mamaky iarantsika mananatra ny voninahitr'Andriamanitra ary angatantsika fitahiana fiarovana fanambinana avy aminy. Andriamanitra mba hiantrosta io zahay ka engany ho jerenao amin'ny kamrampo dia ho fantatra eto an-tany ny fomba fiasanao ary hitan'ny fireneny rehetra fa mpamonjy ianao. Andriamanitra hideranao ane ny vahoaka hideranao ane ny vahoaka rehetra aoka hifaly sy iobe anao ireo firenena satria ianao mitsara ny tontolo aradrariny mitsara ny vahoaka araky ny hitsiny sy mitondra ireo firenena eto an-tany. Andriamanitra hideranao ane ny vahoaka hideranao ane ny vahoaka rehetra indro ny tany nanome ny vokany fa Andriamanitray no efa nomba fitahiana anay aoka izy omba fitahiana anay dia hanaja azy ane ny vahoaka hatrany amparan'ny tany rehetra. Amen. Mifaly arisakaza fanahazo tambava sanahary lumetaiza gahisaurisiata viera semiubea Jesu tumpunudera Jesu nudera miravu amin falea velunana iana min falea risagaza
mbola hivavaka isika. Ry rainay izay any an-danitra ray mandrakizay mpamorona izao tontolo izao ary mpamonjy any amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Atao hoanany tsy saotra fa ampifalianao zahay, ampifalianao amin'ny fanomezan-tsoa nanomezanao ny zanakao lahy tokana ho anay onona ty aminay, ary nanomezanao anay ny taona vaovao izay hanavao zaonao ny fiainanay indray, ary hijerenay sy hiainanay ny fitahim-panahy mahatretrika, ny fahatsaranao izay tsy azo refesina, ary ny fitiavanao izay asehonao isan'andro isan'andro amin'ny famindramponao, ary ny fitarihanao anay ho amin'ny lalany mandrakizay. Hosana, hosana ho anao Tompo, fa mendrika ho anao ny fiderana sy ny firana, mendrika ho anao ny fanandratana, kodera saotra ery laza ho anao ilay mpanjakanay zay tonga teto amin'izao tontolo izao, nitondra ny harem-pahasoavana avy any ambony. Tompo, amin'ity alahady voalohany amin'ny taona ity, dia meteza hoe tao nivonay menakavy ianao anazava, ampiorina sy tarika ao amin'ny lalam-panavaozana ka tonga ity taona ity amirapiratany fahazavany Kristy eo amin'ny fiainanay, eo amin'ny asanay, eo amin'ny lalana izoranay, na isam-batan'olona zany, na isam-pianakaviana izany, fa indrindra ny fiangonana. Dia omeo anay Tompo anay anandratra ny voninahitra ao mandrakariva, ary sitrahanay ny fitahiana avy any ambony isan'andro isan'andro. Ko raiso fa mendrika ho anao ny saotra, ny dera, ny laza, ny voninahitra, ny hery mandrakizay noho ny amin'ny Kristy Jesosy izay eto anivonay. Amin'ny anarany irery no angatana izany vavaka izany. Amen. Petraka isika. Ry havana, enoy ampanajana sady ampietreretana tsara indray ny teny izay manambara ny sitrapon'Andriamanitra ho antsika amin'ity alahady ity. Hoy ny soratra masina, tonga tany amin'ny azy izy, fa ny azy tsy nandray azy. Fa izay rehetra nandray azy kosa, dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra dia izay mino ny anarany. Dia ireo izay tsy nateraky ny rano ny sitrapon'ny nofo na ny sitrapon'ny olona, fa naterak'Andriamanitra. Isika izany, isika izay manaiky andray an'i Kristy, ko hitafio Jesosy Kristy Tompo, ary aza miany amin'ny nofo ahatanteraka ny filany. Dia ataontsika ny hira izay efa voatondro. Mandroso mba ho tena mpandresy, ry Andriamanitra rainay, endre ny fitiavanao anay, ny fitiavanao izao tontolo izao, ny fitiavanao ny olombelona rehetra, ka nafoinao ny zanakao mba tsy havery anay, mba tsy hahafaty anay amin'ny fahafatesana mandrakizay. Endre ny atsaranao Tompo, fa famindram-poso fahasoavana no entinao mandray anay, ary ampitafinao ny zanakao zahay, mba hitomboanay mandrakariva amin'ny fahalalana tsaranao, ary ahatonga anay ho mpandresy izao tontolo izao noho ny asany sy ny herin'ny anarany.
nefa indrisy tompo. Matetika izahay dia mbola minimiodina. Matetika izahay dia mandeha araka ny fanaon'izao tontolo izao, fa tsy makatahaka ny Jesosy Kristy zanakao. Ilay efa tonga ho fianaranao anay, ho modely eo amin'ny fiainanay, ka ny fanetretenany mba ho fanetretenanay, ny fanompony mba ho endriky ny fanomponay, ary ny fanoloratenany ho endriky ny fanoloratenanay feno sady tanteraka ho anao. Misaotra anao anefa izahay, fa na eo azany tsy fahatanteranay manavao ny famindramponao aminay ianao, ary mitarika anay hanana ny fanahiny zanakao, andehananay amin'ny fahitsiana, andehananay amin'ny fahamasinana, andehananay amin'ny fahamarinana, ary andehananay amin'ny fahazavana. Ko avao izay ty anatinay ny fonay tompo, amin'ity taona vaovao ity, azahoanay manompo anao marina tokoa amin'ny fanaso ny fahamarinana, ary atonga ny are-pahasoavana avy eny ambony hitobaka eo amin'ny fiainana isan'andro isan'andro, satria zanakao zay, tianao zay, ary zany ny fikasanao ho anay. Matoky anao ilay niantso anay, ka dia anao no hatanteraka izany amin'izay rehetra manatona anao, amin'ny fotorotoro sy mangorakoraka, miaraka ny fiangonana. Rainay be famindram-po, mitalao aminao zay, mamelà ny elokay. Diovy zay ho afa-pahotana, sasao zay mba ho afa-keloka, ary avao zay ny fanahinay mba vonoka nompo anao. Ny fitiavan'i Jesosy Kristy zanakao mpamonjy anay, no angatanay. Amen. Fa ny mpanota mba hibebaka. Ko antsika rehetra zay torotoro fo, na tsiaro ny fahalemena sy ny fahotana rehetra, ary manatona ny tompo amin'ny mpanetretena mba ho avaoziny. Raiso amin'ny fahatokina ny teny nambaran'ny tompo ny famelan-keloka natolona anao. Mitsangana isika. Indro Andriamantsika zay nandrasantsika hamonjy antsika. Indro Jehovah zay nandrasantsika. Ko dia aoka ho faly sy ho ravoravo amin'ny famonjeny isika. Ary tady ahy ianareo izy, dia ho hitanareo aho raka-tsahinareo amin'ny fonao rehetra. Koa ianareo izay nikatsaka ny tompo marina, ka ty handray ny fanavaozana nentiny, matoki, voavela ny elokao noho ny anaran'i Kristy masina. Miaraka ny fiangonana. Amen. Wow.
mipetraka isika. Première et quatrième strophe. Te kunyara kamina recevoir et retenir ta parole. Au nom de Jésus, Amen. Veuillez vous asseoir. Bonjour à tous et bonne année. Le thème du message de nos 5 minutes pour aujourd'hui est « Jésus-Christ est venu pour être la lumière qui éclaire toute personne dans le monde ». Il est écrit dans Ésaïe 61, au nom de Jésus, « Lève-toi, brille, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. » Lumière. Mais pourquoi parle-t-on de lumière? Est-ce quelque chose d'important dans notre vie? En a-t-on besoin? Et sans la lumière, qu'est-ce qu'il y aurait?
Je vais vous raconter une petite histoire. Dans une maison habite une petite famille. Il y a les parents et ils ont 2 garçons. C'était en hiver. Il y avait une panne d'électricité dans leur village. Alors, il n'y avait pas de courant, pas de chauffage. Les chambres des 2 garçons étaient côte à côte. La nuit arrive. Chacun dort dans sa chambre. Et voilà que le petit frère n'arrive pas à dormir car il a froid. Dans le noir, il décide de se lever pour aller prendre une autre couverture. Tout à coup, il y a du bruit et on entend un cri « Aïe !» Ce bruit a réveillé le grand frère de la chambre d'à côté. Le grand frère, lui, il a gardé à côté de son lit une lampe. Il l'allume et se précipite pour aller voir ce qui se passe. Il entre dans la chambre de son petit frère. Avec la lumière de sa lampe, il illumine toute la chambre. Et il voit son petit frère par terre, car il s'est fait mal en trébuchant contre une petite table à côté de son lit, en se levant dans cette obscurité. Le grand frère a alors pu aider son petit frère à se relever, à le guider pour récupérer une autre couverture et revenir dans sa chambre sans se faire mal. La lumière est essentielle dans notre vie. Sans lumière, c'est l'obscurité. On ne voit rien. On ne sait pas où on va et on risque de se faire mal. La lumière nous guide pour trouver notre chemin. Et quand on apporte la lumière, elle n'est pas seulement pour nous, on la partage. Elle illumine tout ce qu'il y a autour de nous. Et on peut ainsi apporter notre aide pour les autres, comme on a vu dans cette histoire. Dans la Bible, la lumière représente ce qui est bien, ce qui est juste, et l'obscurité ou les ténèbres, le mal. Mais quelle est, ou plutôt, qui est donc cette lumière dont nous parle la Bible aujourd'hui? Est-ce avoir une lampe? La lumière dont nous parle la Bible, c'est Jésus. Jésus lui-même le dit dans Jean 8,12, « Je suis la lumière du monde ». Jésus est la lumière qui guide notre vie, qui nous montre le chemin et qui nous protège du mal. Jésus dit aussi, « Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. » Vous êtes la lumière du monde, Matthieu 5, 14. Celui qui a Jésus a la lumière de la vie. Et avoir cette lumière, c'est une source de bénédiction. Et la gloire de Dieu brillera dans sa vie. Mais une lumière ne peut pas se garder pour soi. Elle se partage. Si on a la lumière, tout ce qu'il y a autour de nous sera également illuminé. Ainsi, si on a Jésus, la lumière du monde, il se verra à travers notre vie avec toute sa bonté, son amour, sa compassion, son écoute, sa justice. Et on pourra ainsi apporter notre aide autour de nous et être une source de bénédiction pour les autres. Alors, qu'attends-tu pour briller cette année? Reçois et marche à nouveau avec cette lumière de la vie qui est Jésus. Lève-toi, brille, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Amen. Raha hiakatra ety ny dekona hitaribavaka sy hamaky ny teny rakitra amin'ny soratra masina dia ataontsika ny hira izay efa voatondro. Hoderaina tokoa ianao ory ray. Oh
ny fotoana izay andraisana ny teninao. Teninao izay faniliny tongotra sy fanazavana ny lalanay. Ka torotoroana ny tompo ny fonay vato, atonga izany ho fonofo, ahafahan'ny teninao mitoetra ao ary mitondra vokatra amin'ny fiainanay. Tompo azavela iala eto amin'ity toerana ity izay raha tsy nandray afatra ny avy aminao. Ny anaranao Jesosy ny angatana izany. Amen. Ho atombokontsika ny famakina ny soratra masina, izany dia hitantsika ao amin'ny Isaia toko faha 80 vakiana amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny faha 9. Rehefa hitantsika dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Mitsangana ry Jerosalema, mamirapirata, satria tonga ny famirapiratanao. Ny voninahitry ny Tompo no manazava anao toy ny masoandro miposaka. Ny aisim-pito manarona ny tany ary ny alina mandrakotra ireo firenena. Fa ianao kosa no hiposahan'ny Tompo sady isehon'ny voninahiny. Ireo firenena anatona ny fahazavanao ary ny mpanjaka ho voasariky ny famirapiratana izay vao miposaka eo aminao. Topazo maso no manodidina anao ka jereo, indreny izy rehetra fa mivory ankeo aminao. Ny zanakao lahy dia tonga avy lavitra ary ny zanakao vavy kosa trotroina. Ho miramirana ianao ahita izany ka ho torina mafy sy bitaka faliana ny fonao. Fa ny haren'ny ranomasina hoentina eo aminao ary ny fananan'ny firenen-kafa atolotra anao. Rameva maro no andrakotra ny taninao dia andian-drameva avy any Midiana sy Efa. Tonga koa ny olona rehetra avy any Saba. Volamena sy vovon-java-manitra no entiny ary ny fideranan'ny Tompo no afatra soa ambarana. Amen. Dia mbola hotozantsika ny famakian-teny, izany dia hitantsika ao amin'ny epistily nosoratan'i Paolo an'ny Efesianina. Efesianina toko fahatelo azafady, atombokontsika amin'ny andininy faharoa hatramin'ny fahafito. Rehefa hita izany dia vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Matoky aho fa efa renareo ny andraikitra totosaiko aminareo noho ny tombontsoa nomen'Andriamanitra ahy. Fanambarana avy tamin'Andriamanitra no nahalalako ny tsy ambaratelony. Ka raha mamaky ianareo dia ho hainareo fantarina ny fahalalako ilay tsy ambaratelo momba ny Kristy. Tsy mbola nampafantarina ny olombelona izany tsy ambaratelo izany tamin'ny andro lasa, fa ireo apôstôly sy mpaminany voatokana ho an'Andriamanitra kosa no nanambarana azy ankehitriny noho ny asan'ny fanahy masina. Izao ary izany tsy ambaratelo izany amin'ny alalan'ny vaovao mahafaly, ny hafa firenena dia natao hitambatra amin'ny jiosy ka hiara-mandova ny zavatsoa natokan'Andriamanitra ho an'ny vahoaka sy ho an'ny vahoakany sy ho tonga teny anankiray ihany ary iombona anjara amin'ny fampanantenan'Andriamanitra ho an'ny Kristy Jesosy. Tonga mpanompo ny vaovao mahafaly, ao no ny tombontsoa nomen'Andriamanitra ahy maimaimpona araka ny fisainan'ny heriny. Araka hitsangantsika ilay filazantsara. Jesús
filazantsara araka ny matsio toko faharoa ny andiny voalohany ka hatramin'ny faharoa izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Rehefa teraka tao Betlehema tanàna ny Jodia Jesosy tamin'ny andro ny Heroda-mpanjaka dia indreny nisy olon-kendry mpandinika momba ny kintana niainga avy tany Antsinanana ary tonga tao Jerosalema ka nanontany hoe aiza moa ilay mpanjaka ny Jiosy voateraka hivitanay posaka tany Antsinanana mako ny kintana koa indreto izahay tonga iankohaka eo anatrehany. Vao nandre izany Heroda-mpanjaka dia nororo izy mba ny Jerosalema renivohitra. Novoriany avokoa ny lohandohanmpisorona sy ny mpahay lalàna teo amin'ny vahoakany ka nanontany hoe aiza moa ny tokony haterahany Mesia dia hoy ireo taminy ao Betlehema tanànan Jodia. Fa izao ny voalazany soratra masina tamin'ny alalan'ny mpaminany ary ianao ry Betlehema tany Joda tsy ianao tsy akory ny kely indrindra amin'ireo tanàna malaza ny Jodia fa avy aminao ny ipoiran'ilay filoha izay ho mpiandry ny Israely vahoakako. Tamin'izay dia nampiantsoany Heroda mangingina ireo olon-kendry ka ny fotopotorony tsara tamin'ilay fotoana nisehony ny kintana. Izay vao nalefany ho an'ny Betlehema sady nataony hoe ndeha ary ka fotopotory tsara ny amin'ilay zaza. Rehefa hitanareo dia lazao fa te hakany koa aho iankohaka eo anatrehany. No navy nandre ny tenin'ny mpanjaka ireo olon-kendry dia niainga ary indro tazany indray ilay kintana hita ny fonony posaka any ka faly dia faly aoka izany ry zareo. Nilolalana azy ireo hatrany ilay kintana ary tsy nijanona raha tsy efa teo ambonin'ny toerana nisy ny zaza. Niditra tao an-trano ireo olon-kendry ka nahita ny zaza teny amin'ny Maria reniny ary niankohaka teo anatrehan'ilay zaza ho fanajana azy. Rehefa izany nanokatra ny vata fa sy narakitra ireto mpamangy ary nalolotra fanatitra ho azy dia volamena sy didikazo manitra ary miora. Ary notoron'Andriamanitra hevitra tamin'ny nofy izy ireo tsy hiverina any amin'ny Heroda ka dia lalan-kafa no nizorany hody any amin'ny tany fonenany. Amen. Zao dia rahantsika manonona ny fanekempinoana apôstôlika. Mino an'Andriamanitra ray tsy tompanao ny lanitra sy ny tany ary mino ny Jesosy Kristy zanany ray tompontsika izay nitorotoronina tamin'ny fanahy masina nateraka arivintsiny nijara nanapaka tokolava nombona tany Fizalia maty naleva lidina tany Ferentsika nitsangana tamin'ny tamin'ny fahatelo niakatra ao an-danitra mipetraka ao tany
amin'ny fahitalavitra mba ho taompitahina feny fiadanana avy any ambony eny ny taona vaovao izay omen'Andriamanitra antsika, omen'Andriamanitra izao tontolo izao. Ka izy Andriamanitra ahatanteraka izay rehetra tokony ho anisam-batan'olona, ny isam-pianakaviana, ny isam-piangonana, ary koa ho an'ity firenena mandray antsika ity, fa indrindra ny firenena ny aviantsika dia i Madagasikara izany. Ampitomboina mandrakariva ho anareo ny fahasoavana amam-piadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo sy Mpamonjy. Amin'ity taona 420 ity dia tsy hanaraka ny perikopa iombonana ty Eoropa tahaka ny mazatra isika noho ny fahatsapana fa matetika dia tsy mifandraika feno amin'izay takin'ny fiainam-piangonana ny perikopa voatondro anka tsy ahitana fandrosoana mivaingana. Fa amin'ity taona 420 ity izay amaranako raha teo ny asa mpitandremana eto amin'ny tafo FP Matolozy ary andimbiasan'ny mpitandrina nomena Ramarsona ny tenana indray dia zao ny lohahevitra banjinitsika izay ao anatin'ny vakiteny nomenantsika anio ary ombonana manerana ny Eoropa mitsangana miazava fa tonga ny fahazavanao. Isaia 40:1. Zay ny lohahevitra banjinitsika mandritra ity taona ity ary ireo no zarazaraina indray ka amin'ity 3 volana voalohany ity dia ny hoe tonga etety amin'izao tontolo izao anjakan'ny aizina ilay mazava avy any an-danitra. Tonga ety amin'izao tontolo izao anjakan'ny aizina ilay mazava avy any an-danitra. Inona no jerena indrindra ao anatin'izany? Dia ny ahazoantsika mamantatra ilay mazava avy any ambony. Amin'izao andro iainantsika izao dia maro ireo karazana fivavahana, ireo karazana fiangonana mitory fahazavana, nefa toa samy manana ny fahazavany. Mila fantaritsika tsara Jesosy Kristy sy ilay mazava entiny izay sika vo afaka mamirapiratra amin'ny fahazavany. Fa sone ka ny fahazavany zao tontolo izao ihany io entitsika io dia mentsika anarana hoe Jesosy, mentsika anarana hoe Jesosy. Dia mandeha ny tampon-tanety kanefa ny hay ilay fahavalo no manrobona atsika ao anatin'ny fijery diso, ao anatin'ny hevi-diso. Ka mandritra ny 3 volana voalohany dia izay miezaka sika hamantatra hoe iza marina ity Jesosy Kristy tonga ity, satria ambaran'ny tenin'Andriamanitra fa tonga tany amin'ny azy any izy ka ny azy tsy nandray azy. Mampieritreritro zany. Raha androany tokoa niteraka Jesosy, androany ny Krismasy voalohany, azontsika antoka ve fa nahitany Jesosy tsika? Azontsika antoka ve fa nandray an' Jesosy tsika? Fa sao dia anao ohatran'ny Herôda sanatry ny vava ka no heveriny ray ho rivalina, ho mpifaninana aminy ity mpanjaka voateraka ity, ka dia ny amono azy ny fofony ainy nonokendreny. Mandritry ny 3 volana voalohany dia andalany amin'izany tsika mantatra ny amin'ity Jesosy Kristy ity izay natao modely, natao fakatahaka, kanefa le kristianina toa tsy manaraka ny fomban' Jesosy, toa tsy manana ny toetran' Jesosy, fa mampiasa ny anarany, mampiasa ny anarany. Anio ary izay alady voalohany amin'ny ity 3 volana voalohany ity dia karazana fampidirana ihany no atao. Zao ny lohahevitra hoe tonga ho fanazavana ny olona rehetra eo amin'izao tontolo izao Jesosy Kristy. Araka ireo perikopa 3 ny Isaia 40:1-9, ny Efesianina 4:7, ny 2:4-7 ary ny filazantsarany Matio 2:2-12 ka hatramin'ny 12.
Le thème de cette année, c'est « Lève-toi et brille, car ta lumière est venue ». Dans le premier trimestre, nous sommes appelés à travers le thème « La lumière d'en haut est venue éclairer le monde, dominé par les ténèbres », nous sommes appelés à bien connaître le Christ qui est venu, afin que nous ne soyons pas comme les Juifs de l'époque. Jésus est venu chez eux, mais ils ne l'ont pas reconnu, ils ne l'ont pas accueilli. Ainsi donc, ce thème va nous conduire chaque dimanche à percer le mystère de Jésus-Christ, la lumière qui vient d'en haut, cette lumière qui n'est dans aucune mesure comparable ni assimilable à la lumière qui est dans le monde, qui est une lumière trompeuse, une lumière passagère et une lumière qui n'apporte pas la vie éternelle, même si elle apporte une bribe de vie. Et comme on l'a dit à maintes reprises, le monde des ténèbres n'est pas plongé dans le noir complet, où personne ne peut voir quoi que ce soit. Le monde plongé dans les ténèbres, selon la Bible, c'est ce monde où règne, où domine le prince des ténèbres, Satan, et qui amène les hommes à croire à des mensonges à propos de Dieu, à propos de son Fils, à propos de son Esprit Saint et à propos de nous-mêmes, l'homme. Le monde plongé dans les ténèbres, c'est ce monde qui a sa propre logique, une logique qui s'oppose à celle de Dieu. C'est lui qui l'a dit. Ma pensée n'est pas votre pensée et votre chemin n'est pas le mien. Nous sommes appelés pendant ce trimestre à connaître en profondeur ce Fils de Dieu qui est venu dans son humilité nous visiter et habiter en nous, Emmanuel. Aujourd'hui, certes, le thème c'est Jésus-Christ est venu pour être la lumière qui éclaire toute personne dans le monde, mais ce sera juste une introduction pour le thème de l'année et le thème du premier trimestre. Vao avy any am-piandohana ijaonona raha nanotra ny filazantsarany dia nilaza tonga tany amin'ny azy izy fa ny azy tsy nandray azy. Tsy hoe te handaha akory reto jiosy reto na hoe tsy te halala le Mesia, sanatria izany. Fa tsy fantany satria maizina ny fijeriny no ajamban'ilay ratsy sy ny fomba fisainan'izao tontolo izao ny masony ka tsy nahita tao amin'ny Jesosy Kristy ilay famonjena natosiky ny fitiavan'Andriamanitra lehibe dia lehibe. Fa toy izao ny fitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny zanany lahy tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Tian'Andriamanitra dia tian'Andriamanitra izao tontolo izao, tena tiany, hanika nafony hatramin'ny zanany, fa izao tsapantsika ve zany fitiavana izany? Tsapan'izao tontolo izao ve zany fitiavana izany? Nyraisin'izao tontolo izao ve zany famonjena nentiny Jesosy Kristy izany? Zany ny fanontaniana. Tsy vitsy eny ny olona te hiaona amin'Andriamanitra. Maro ny olona te hahita ny asan'Andriamanitra, saingy tsy ampy fanoloran-tena. Manolotrolota-tena kely eny na indraindray. Ary tsy mandeha araka ny fisainan'Andriamanitra izay avaozina ao amin'ny Jesosy Kristy, fa mitady an'Andriamanitra amin'ny fomba sy fisainana araka n'izao tontolo izao. Voafitaka. Ilay izao tontolo izao maizina dia ilay izao tontolo izao ny famitana sy ny lainga. Mila manana discernement manoloana androzany ny kristianina, fa raha tsy zany mandeha anjambany ary mihinana ambolony. Ny antson'ny Paoly amin'ny taratasy ho an'ny fiangonana tany Roma dia mazava
amin'izany mangataka aminareo ary rahalahy satria lehibe ny famindrampon'Andriamanitra amintsika ary araoty zany famindrampo zany ka dia atolory ny tenanareo ho fanatitra velona. Fanatitra velona. Azontsika an-tsaina moa zany atao hoe fanatitra zany ary fanatitra velona no angatan'Andriamanitra nefa indraindray to olona mihebohebo ane le kristianina e. To olona miseho zavatra ange le kristianina e. To olona miseho anatrehan'ny mpiarabelona ho boby le kristianina. Atoloro ny tenanareo fanatitra velona masina voatokana ho an'Andriamanitra zany dia fanompom-panahy mety ataonareo zany. Ary aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao. Efa vita divorce tamin'izao tontolo izao ve ianao? Zany ny fanontaniana. Fa miova amin'ny fanavaozana ny saina hamantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra fa io ny tsara, io ny ankasitrahana ary io ny marina. Hoy ateo hoe raha amin'izao androntsika izao nge tonga ny tompo e. Tonga tamin'ny krismasy e. Teraka teriany tsisy tosy tery e. Dia ho nanatona azy ve tsika? Ho nanome voninahitra azy? Na nanao tahaka reto mpiandry ondry voalazo amin'ny tantara, ny andry ny ondriny tamin'ny alina, navelany teo ny ondriny, lasa izy nanatona ny Jesosy mba hankalaza azy. Na tahaka reto magy, izay tsy iza fa olony kendrin'izao tontolo izao, izay nanaiky tariany kintana ho any amin'ilay tena mazava. Tsy ilay kintana no notompoiny. Fa ilay kintana kosa dia neke no fiasana anondro ilay tena mazava, ka tsy nionina izy raha tsy nahita ilay tena mazava. Ary rehefa nahita ilay tena mazava izy, dia nomeny ny zavatra sarobidy indrindra teny aminy. Dia zava-manitra sy vatosoa ary arena sarobidy. Toy ireo ve sika sa le mahita excuse? Attends, on a encore d'autres choses en urgence. Na koa hoe mialatsiny fa misy tsy hahafahana. Raha tahak'izay tokoa ty Jesosy ty ka somary ny adivarotra na nangatakandro, taiza ho aiza ny nisy atsika? Saingy tsy zany. Lay olona tongavany mazava dia manaiky fa maizina izao tontolo izao anjakany Satana. Ary na dia misy mamirapiratra ao mamirapiratra manidoka, mamitaka. Fa lay fahazavana mandrakizay ny tonga, noho zany tsy maintsy miova ny fisainana. Miova logiciel ho isika, miova paradigme. Ka mahafoy ny sotoavin'izao tontolo izao, fa anaiky kosa ny sotoavin'Andriamanitra izay entina sy apetraka ilay teraka ao anatsika, ka niteraka atsika olom-baovao, Jesosy Kristy zany. Teraka izy, fa tsy tany am-pinanam-bilona tsony, fa ao am-potsika. Ary rehefa teraka ao am-potsika izy, dia nateraka olom-baovao isika. Fa raha misy olo amin'ny Kristy ho Paoly, olom-baovao izy. Vonina hifaly amin'ny fanarahana an'Andriamanitra sy ny fombany ve? Ny kristianina ankehitriny sampiasa ny fivavahana sy ny fomba-piangonana anatrarana sy anenjehana ny sotoavin'izao tontolo izao. Be dia be nge ny sotoavin'izao tontolo izao ary to renindray aza no antom-bavakitsika. Mba omeo an'ireny sotoavin'izao tontolo izao reny zahay. Tiantsika ane le Andriamanitra. Mandrotsaka ny fitahiny izy amin'ny ratsy fanahy sy ny tsara fanahy ary mamposaka amin'ny masoandrony amin'ny marina sy ny tsy marina. Zany ane izy. Kanefa aoka tsy hosodoka ny fomban'izao tontolo izao. L'apôtre Paul dit dans notre lecture d'aujourd'hui, par sa révélation, Dieu m'a fait connaître le mystère de son projet. Éphésiens chapitre 3, verset 3 au début. Dieu m'a fait connaître le mystère de son projet. Le projet de Dieu est mystérieux.
Le projet de Dieu est caché dans quelque chose. Comme pour notre téléphone portable, ou notre carte bancaire, ou notre ordinateur, ou d'autres appareils que nous possédons. Nous devons utiliser au moins, dans un premier temps, le code fourni par le vendeur ou par le constructeur. Et nous devons utiliser ce code. Parce que sans ce code, rien ne marche. Et pareillement, nous avons besoin d'avoir le code qui vient d'en haut, fourni par le Saint-Esprit, pour accéder au mystère du projet de Dieu pour chacun de nous, pour chaque famille, pour l'Église, surtout pour ce nouvel an, afin que 2026 ne soit pas un 2025 bis, ni encore un 2024 tierce. Dieu nous prépare un renouveau dans notre vie, dans notre façon d'être. Dieu nous donne à travers Jésus-Christ le renouveau de toutes choses. Voici, je fais toutes choses nouvelles. Alors, où réside ce mystère? Dans l'écoute, dans la lecture assidue de la parole de Dieu, écoute attentive des prédications, assistance aux enseignements bibliques dispensés au sein de la STA, suivi des études bibliques fournies par le TAF Toulouse tous les mardis soirs, ou par l'FPMA tous les mercredis soirs à travers la SAP, le projet d'église, et encore. Dieu attend de notre part un changement d'attitude vis-à-vis de la révélation divine, parce qu'elle est bonne, agréée et parfaite. Tant que la manière de Dieu ne nous plaît pas, plus que la lumière du monde, plus que la manière du monde, tant que la lumière d'en haut à portée de Jésus ne compte pas beaucoup plus pour nous que les lumières qui passent dans le monde, le salut n'est pas en nous. Nous passons à côté de celui qui apporte la lumière, le salut, la vie en abondance et la vie éternelle. Hoy ny tompo, zaho avy mba hananany fiainana sady hananany be dia be. Fiainana be dia be. Homaninao mandritry ny farafahakeliny 283 andro mandritry ty taona 420 ity. Fiainana be dia be. Aza mianana amin'ilay fiainana kelikely, le nahazatra. Fa manana an'izany, be dia be omenanao ny tompo. Koa hitafio Kristy ary aza miany amin'ny nofo hatanteraka ny sitrapony. Fa miai kosa lay azavana sy lay arena be avy any an-danitra nentin'ilay teraka ho antsika ary teraka ao anatitsika. Dia mirary taona vaovao 420, feno fifaliana, feno fiadanana, feno fambiazana ho anao sy ho an'izay rehetra akaiky ny fonao ny fiangonana manontolo. Ary ny tompony ahatanteraka ny teny fikasany ary ahatanteraka ny fandrinana tsara rehetra ao am-potsika ho voninahitry ny anarany. Raisy ny fitahiana. Dia ao aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Azahoanareo mahita sy miaona amin'ilay mitondra ny mazava eo amin'izao tontolo izao, ka hanome anareo fiainana be dia be ary hanome anareo ny fiainana mandrakizay denety. Dia manaova taona sambatra 420 amin'ny anaran'ny Tompo. Amen. Mahazo mipetraka isika.
Ampifaliana ry havana no iarabanantsika mpianakavin'ny finoana mahatratra ity taona 2024 ity. Tsy ritra ny mari-pitiavan'ny tompo ary tsy mitsahatra ny famondram-pony. Vaovao indray ny taona ary matoa sika velinaina dia misy antony. Matoa mbola navelan'ny tompo andia ity 2024 ity dia andeha hofantarina miaraka aminy ny planina ho antsika tsirairay avy ho an'ny fianakaviana ho an'ny fiangonana izay efa nomaniny ho antsika. Ary andeha ry havana araka ny toriteny efa rentsika teo tena ho fahazavana koa isika. Ary tsy ho rentsony le hoe ny efa manao ihany no mbola manao. Tsy ho rentsony le hoe zay efa mianatra ihany no mbola mianatra. Fa andeha tena isika tsirairay avy tena androso ao amin'ny tompo. Mandroso makany amin'ny famonjena ary mandroso amin'ny fitiavana azy, mitombo amin'ny fahalalana anazy. Efa nytenenin'ny pastera teo, ny fianarana tenin'Andriamanitra misy be dia be eto anivon'ny fiangonana, eo anivon'ny faritany, eo anivon'ny FPMA. Andeha ry havana mba isika rehetra izao no azoto hianatra ny tenin'Andriamanitra ka tsy ho voafitaky n'ilay ratsy sy voafitaky amin'ny fampianaran-diso fa tena iorona mafy amin'ny fahalalana ny tompo. Andeha ry havana mba tsy izay efa manao fanompoana no mbola mazoto anao fanompoana hatrany ary mampahery izay efa ao anatin'izany, fa andeha sika rehetra mihitsy no tena hiaraka andeha hanompo an'Andriamanitra. Napetrana eto anivon'ny FPMA Toulouse isika, eto ny sehatra nametrahany antsika hitombontsika ao anatin'izany fanompoana izany. Ka dia ny antenaina dia isika rehetra mihitsy no voaentin'ny fanahy masina ety am-panomboana ny taona mba tena hanompo azy, hanome azy izay efa nomeny antsika tsirairay avy, manana are-pahasoavana isika tsirairay avy ary andeha atolotra ho amin'ny fampandrosoana ny fiangonan'Andriamanitra izany ry havana. Ka dia isika rehetra izao no tempolin'Andriamanitra ary mandroso makany amin'ny famonjena isika fa ihany koa mampitombo ary manorina tsara izany vatan'i Kristy izany dia ny fiangonana. Ka dia ny fanahy masin'Andriamanitra no hitarika antsika amin'ity 2024 ity ary mila mifanohana isika ry havana fa ny kitay rehefa mandeha tokana dia maty, fa isika rehetrarehetra kosa miombona miaraka mandeha dia tsaroa fa mirehitra ny afo. Ary dia hoy izany tokoa ny FPMA Toulouse eo am-pandrosoana amin'ity taona 2024 ity dia ho aminareo mandrakariva ny tompo. Dia faly miarabantsika ry havana tratry ny taona 2024 amin'ny anaran'ny mpitandrina sy ny komity ny fiangonana FPMA Toulouse. Toy izao indray ny vaovao azo ambaramitsika anio. Vaovao nasionaly mitohy ny fiofanana SAPKNPL eto anivon'ny FPMA rehefa nitsatra nandritry ny fialan-tsasatra. Ka ny fotoana manaraka dia amin'ny alarobia izao amin'ny 7 alina toy ny mahazatra amin'ny alalan'ny Zoom. Zany dia tarihin'ny mpitandrina pasteur synodal 7 Rasolondray be ary ny loha hevitra dia hoe aza manahy ny ampitso. Isy ihany koa ny vavaka sy fifadian-kanina amin'ny alahadirin'ny anio 12 janoary izay natokany FPMA ho anaovana izany fotoana izany ka isika eto amin'ny FPMA Toulouse dia anatanteraka izany ihany koa ao aorian'ny fanompom-pivavahana faharoa, fidirana faharoa. Toy izao ny vaovao eto amin'ny faritany Atsimo andrefana, mikasika ny fanitanana Zakabe Grand Sud. Isy ny Zakabe Grand Sud, fiarahan'ny faritany Atsimo atsinanana sy isika faritany Atsimo andrefana. Izany dia ataony asabotsy 20 sy ny alahady 9 martsa any Sainte-Tulle. Ny loha hevitra dia hoe filazantsara herin'Andriamanitra ho famonjena izay mino. Koa manentana antsika anatevin-daharana hiditra any anatin'ny voamera mikarakara izany, afaka misafidy sika na ny ao anatin'ny spirituel, communication, hébergement logistique, repas, dons, finances, santé et sécurité et animation. Misy roa ahafahantsika misoratra anarana ihany koa, ka toy izao ny vinana ny sarandasy mety misy fiovana kely zany fa eo amin'ny 150 € eo no an'ny olon-dehibe, 85 € ho an'ny misotro ronono sy ny tanora ary 45 € ho an'ny ankizy.
toy izao indray ny vaovao eto amin'ny tafo Toulouse. Famangina manjo. Ny famangina ny fianakaviana Rajery Sololala sy Clémence izay namoreny sy ny fianakaviana Andriamampialina Ery Clarisse izay namoray dia ho tanterahina amin'ny alahady ny anio any amin'ny Vieux Temple ao aorian'ny fanompoam-pivavahana fidirana faharoa. Filazana manjo. Eny, na dia mandeha mamaky ny lohasaloko ny fahafatesana zao dia tsy atahotra ny loza fa ianao no amiko. Ny tsorakazonao sy ny tehinao ireo no mahafatahotra. Amin'ny finoana sy fanantenana ny fitsanganany tena amin'ny maty no ampandrenesanay ny fotomandry ny malalanay Claude Armand izay nantsony ny ray ody any aminy tamin'ny alarobia 30 Desambra. Hoy ny vadiny Armand Riluvé Mireille, ny zanany Tina Armand et Adeline Olivares. Ny fianakaviana manontolo, ny fiangonana FPMA Toulouse ary ny église Saint-Clair de Fontaine. Ny fanompoam-pivavahana fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra sy fampaherezana ny fianakaviana dia ho tanterahina amin'ny alakamisy 7 janoary ho avy izao amin'ny 10 maraina ao amin'ny Vieux Temple mialohan'ny ametrahana azy any amin'ny cimetière Lespinasse. Vaovao avy amin'ny sampana tanora kristianina. Dans un monde où tout passe vite, Dieu nous appelle à vivre pour ce qui demeure vraiment. Pour ce début d'année, la STK a la joie de vous retrouver au Vendredi des Jeunes qui aura lieu le vendredi 9 janvier à 19h30 au Vieux Temple. Le thème sera « Tout est vanité, vivre pour l'éternité ». Conduit par le verset « Et le monde passe » et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Alors, si tu veux grandir dans la foi, te rapprocher de Jésus et partager un bon moment fraternel, on t'attend pour une soirée de louange, de partage et de communion. Mais ce moment est ouvert à toute l'Église. Fifidianana mpanjinimbola mitony fisoratana na fandorana olona rehefa nanaiky izy izay ho mpanjinimbola amin'ny roa taona manaraka. Afaka manatona ny diakona eo am-piravana isika. Ny fifidianana ireo mpanjinimbola ireo dia ho tanterahina amin'ny alahady 10 janoary ko antsoina ny mpandray ny fanasan'ny tompo hanatanteraka izany adidy izany. Fidirana tokana amin'io andrio. Jobily fa 70 taona. Mitoy ny fankalazana ny Jobily fa 70 taona ny tandremany mpitandrina Élisée Andriamianitra teto amin'ny fiangonana ary koa ny fanomanana ny fandehanany isotro ronono. Mbola manentana antsika hatrany izay mbola te hiditra any anatin'ny commission fikarakarana izany, spirituelle, communication, finance, animation, tsangambato, restauration, ka afaka mifandray amin'ny Kopila, Iliva, na Isolofo na Iarifony. Koa amenantsika arak'izay azo atao ny fizotra ny fankalazana toy ny datin'ny ivon'ny fankalazana sy ny tsangambato anamariana azy fa manentana antsika tsy hitsahatra hitondra ambavaka izany fankalazana izany izay miorina amin'ny teny hoe fa ny fahasoavan'Andriamanitra no nahatoy izao ary. Fivorimbe ny ESPMA. Antsony isika anatrika ny fivorimbe ny ESPMA izay atao eo amin'ny ao amin'ny Vieux Temple amin'ny alahady 10 janoary ho avy izao. Amin'ny fotoana io no hifidianana ny birao vaovao hiasa mandritry ny roa taona, koa raha misy manana etaeta tean'olon-tena ny ho amin'izany asa izany dia aza misalasala manatona ny birao am-perinasa. Ny farafisoratana anarana dia amin'ny alahady 20 janoary amin'ny 12 ora alina. Marina fa fidirana tokana amin'io andrio mba azotsika manatanteraka izany malalaka sy ampilaminana. Fanompoam-pivavahana firaisampinoana. Ny fanompoam-pivavahana iraisampinoana iarahana amin'ny fiangonana katolika malagasy eto Toulouse dia atao amin'ny alahady 18 janoary amin'ny 3 ora sy sasany tolakandro eto amin'ny Temple du Salin. Miverina ny étude biblique amin'ny talata ho avy izao amin'ny 7 ora sasany alina amin'ny alalan'ny Zoom, toraka izany koa miverina ny permanence ataon'ny mpitandrina ny talata amin'ny 10 ora maraina ka hatramin'ny 4 ora tolakandro sy ny alakamisy maraina amin'ny 10 ora ka hatramin'ny 12 ora ao amin'ny birao. Ny fanadiovana ny trano fiangonana an'io dia andraisan'ny SVK sy ny SLK anjara.
toy izao zany nijarintsika manaraka amin'ny alahady io dia fanimpom-pivavahana roa amin'ny valora sasany sy amin'ny 12 ary ny fanimpom-pivavahana faharoa dia alahadiny taranaka ao amin'ny vieux temple izany. Ny alahady 12 janoaly zany dia alahady firaisampinoana raha ny amin'ny FKMD eto amin'ny temple du Salin amin'ny 3 ora sy sasany tolakandro ary ny alahady 15 janoary dia fanimpom-pivavahana tokana any amin'ny vieux temple amin'ny 10 ora sasany maraina anaovana ny fifidianana ny mpanjim-bola sy ny agean'ny ESPMA. Sotra antsika nahitra hatramin'ny farany any ny voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Fanitsiana kely fa minambara aza hono misy latsaka 105 € ny sarandasy amin'ny Zakabe Grand Sud. Efa nilazaina tamintsika teo hoe iombonan'ny faritany atsimo atsinanana sy ny faritany misy atsika atsimo andrefana izany Zakabe Grand Sud izany. Ka dia izao sika dia efa miomana ao amin'izany, manomana ao amin'izany 105 € ho an'ny mpiasa, 85 € ho an'ireo zay retraité na koa tsy anasa izany. Fanaontsika ny miaraba ireo vahiny zay tonga mandalo na koa zay toetra ka dia angatahana hitsangana isika arabaina amin'ny anaran'ny fiangonana ary tsofin-drano amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Dia faly zay miaraba anareo ary mandray anareo tonga soa eto amin'ny FPMA Toulouse. Ny fifalianay dia miombona indrindra amin'ny teny ambaran'ny soratra masina hoe ny tavan'ny rahalahy mandranitra ny tavan'ny rahalahy. Ko ny fiarahanareo taminay teto ny aranankalaza an'Andriamanitra ary nandray ny hafatra avy aminy dia hery lehibe ho anay. Ka dia matokia anareo fa faly tokoa izay ny amin'izany ary dia mitsodrano anareo izay. Ny Andriamanitra ny fahasoavana izay nitantana anareo tonga soa eto ane ahatanteraka ny antony nahatongavanareo ary mbola hitantana anareo na iza na iza. Androtsaka ny fitahiny, ny fiadanany, ny fifaliany, ny fahasoavany isan'andro ary tsarovy fa na oviana ianareo no mandalo eto misy toerana ho anareo eto amin'ny FPMA Toulouse. Dia misotra indrindra tompoko makasitraka. Mazo mipetraka nareo. Amin'ny alahady voalohany amin'ny volana tahaka izao koa dia fanaontsika ny miarahaba manokana ireo zokiolona izay nahatratra ny tsingerin-taona nahaterahany tamin'iny volana Desambra iny. Misy 4 mianadahy izy ireo ka dia angatahana mba hitsangana ianareo raha eto mba ho arabaina ary indrindra ho entina ambavaka. Dia Ramatoa Andriamampianina Lala, tsy eto amintsika izy mivadin'ny pasteur Désiré Andriamampianina moa zany dia raha manaraka izao fotoana izao ianao dia miarabanao ny fiangonana manontolo. Rakotony rainy Clarisse, Ramatoa Andriambololona Daniel ary Andriamatoa Rafalimanana Julien. Dia faly ny fiangonana miaraba anareo fa fahasoavana avy amin'ilay Andriamanitra iombonantsika no nitahiry anareo ary nahatratra indray izao tsingerin-taona nahaterahanareo izao. Dia mitsodrano anareo ny fiangonana manontolo ho tratry ny ela indrindra feno fiadanana, feno fitahiana ary indrindra arovan'Andriamanitra amin'ny ratsy rehetra izay mety manimba, izay mety mahafaty tampoka, izay rehetra mety mampisaraka na arakevitra zany na arabatana amin'ny tiana sy ny olona izay akaiky. Ary dia hivavaka ho anareo ny fiangonana, hivavaka isika. Ry Andriamanitra rainay, misaotra anao dia misaotra anao zahay satria noho ny fahasoavanao lehibe, noho ny faminramponao asesiky ny fitiavana dia nitehirizinao reto zokinay ray aman-dreninay reto ary nahatratra ny tsingerin-taona nahaterahany iray tamin'iny volana Desambra iny. Ianao ilay efa nitantana azy hatrany am-boaka ary nampiseho ny fahasoavanao teo amin'ny fiainany, ny mbola angatahanay hitantana azy isan'andro. Androtsaka aminy ny harem fahasoavana avy eny ambony ary ny andon'ny lanitra sy ny tsiron'ny tany aninike ny fiainany. Dia ifanatitra amin'ny taranaka manontolo aoka ho feno sy epoko ny fifalinao
na oviana na aiza na aiza. Ary ny teninao eto mampahery an'izy ireo ahatonga azy isaotra mandrakariva, ary ahatonga ny taviny miramirana ary ny fony tony, satria manan'Andriamanitra velona izay mitantana ny fiainany. Dia matoky zay fa may manao mihoatra lavitra noho izay angatana amin'izao vavaka izao ianao, anao ny dera sy ny laza ny voninahitra ary ny fiandrianana ho an'izy ireo kosa ny fahafianoan'ny fifalianao ry Andriamanitra tsy toa. Dia aminaran'i Jesosy Kristy, amen. Dia zao nafatra ho anareo avy amin'ny tenin'Andriamanitra araka ny Matio 10:7. Aza matahotra na manahy, fa na ny volondohanareo aza efa voaisa. Dia mety hiteny ny sasany ary ahoana le efa sola amin'izany, fomba fitenenana ihany zany. Rehefa miteny ny tompo hoe na ny volondohanareo aza dia voaisa, dia milaza zany fa ny ampitsipirian'ny fiainanareo manontolo eo am-pelantanan'ny tompo, ary karakarainy iantohany ary ho tantaniny. Dia mirary soa indrindra tompoko, ary dia ho tratry ny ela mahazo mipetraky nareo. Dia tongotsika amin'ny fotoanany minitra trano amin'ny anaran'ny komity ny trano fiangonana sy ny comité de pilotage no hijoroka ankehitriny. Manana hafatra 3 apetraka ao aminareo ny komity ny trano. 3F, hafatra 3 tena mafonja, tsy finoana fanantenana sy fitiavana akory zany. Atombokontsika ny fiarabana sy fampidirana. Amin'ny anaran'ny komity ny trano ny arabanay anareo nahatratra izao taona 2024 izao, taona ny fiavaozana, taona vaovao, taona fanavaozana. Ary anatin'izany indrindra dia mametraka anareo amin'ny tompo izahay amin'ny alalan'ny teniny manao hoe fa ny fahasoavan'Andriamanitra no mahatoy izao antsika. Ao amin'ny Koritianina 1:5-10. Izany tenin'Andriamanitra izany rahateo no anisan'ny teny izay nanamariantsika sy anamariantsika mandritra ity taona ity ny fankanazana ny tanjobily 50 ny ministera pastoraly ny pasteur Élisée Andremiandra izay efa nosokafantsika tamin'ny 30 novambra lasa teo. Ao anatin'izany dia te ampatsiahy kely aminareo ihany koa ny takariva varapatana izay niarahantsika ny aina ihany koa. Tsaronareo ve zany? Nisy antany kely anareo ny loahevitra ny banjinitsika tamin'izany tadidinareo ve? L'église, somary menamenatra tsika. L'église ma maison, l'église ma maison. Dia zany église ma maison zany mbola toizantsika iainana ary lalindalina kokoa satria apetraka eo anivon'ny fiainam-piangonana tokoa ny fandrosoan'ny vinatra ny fiangonana. Dia araka ny taridalana na ny roadmap izay efa nozaraina tamintsika ihany koa, dia amin'ity tapataona voalohany ity enim-bolana voalohany dia izao indray no taridalana hitariana antsika: habiter, cohabiter, accueillir dans la maison. Averiko indray habiter, cohabiter, accueillir dans la maison. Dia manentana antsika rehetra ao anatin'izany mba tena hiara-monina, hiara-hitoetra, hiara-androso ary handray tokoa tsika ary andinika an'izany mandritra nyity tapataona voalohany ity. Ny faharoa dia fanentanana antsika rehetra mandrakariva mba natevin-darana ny komision rehetra izay efa natsangana ary betsaka ny asa miandry ao anatin'izany efa nizaraina taminareo ary efa fantatrareo ny tarikasa na komision rehetra misy ao anatin'izany. Ampatsihiviko kely fotsiny: misy ny spirituel, dynamisation, communication, juridique et investigation ary ny finance. Mitoy arak'izany ny ezaka rehetra efa natomboka hatramin'izay eo ny stand, eo ampiravana izay eo mandrakariva azontsika atonina. Raha misy fanazavana tianareo, fanazavana fanampiny, dia afaka anontanianareo eo, afaka atoninareo ihany koa ny comité de pilotage ary afaka manao izay fanomezana rehetra azonareo omeninareo. Misy ny RIB any anatin'ny gazety fiainana ihany koa dia ahitanareo an'izany. Fampatsiahivana farany ho an'ny ireo komity ny trano mpikambana ao anatin'izany dia ny fivoritsika manaraka dia ny alahady 29 ny volana janoary amin'ny 9 ora ariva. Zay ny F faharoa. Ny F fahatelo
fandrioden'izao fandrioden'izao a ny daty eo a ny fitombavaka ny trano fiangonana izay ho tanterahantsika amin'ny sabotsy ho avy izao ao amin'ny vieux temple dia tongava maro sika rehetra ny miara-miombina araka ny loha hevitra izay nitenenina teo ary hiara hitoetra ary eo ihany koa ny takarivany avara-patana manaraka izay tena nafinaritra ny aonantsika an'izany sy ny ainantsika an'izany tamin'ny volana novambra dia ho averintsika indray zany amin'ny fafito ny volana febroary ho avy izao dia mangataka antsika rehetra ihany koa hitondram-bavaka mba hatomombana sy hatotosa izany ho voninahitr'Andriamanitra rery ihany dia misaotra tompoko. Fanamafisana kely ihany a araka mivoalaza tamintsika teo dia isy ny fifadikanina amin'ny alahady herinenio izy io dia nomaniny brofube ary tanterahana manerana ny tafo eran'ny FPMA marina fa tara ny vaovao vo tonga ary mbola tsy maintsy olazaina amin'zareo moa satria somary nanakorontana kely ny fandaminantsika noho izany dia tsisy ny asa sy fampaherezana amin'ny alahady zao ary dia irina mba isy ary tsy ho tapaka aorina izany rehefa tafaresaka amin'ny brofube tsika ny amin'ny fandaminana ny amin'ny fifadikanina izay atao a indrindra ikendrena ny ananany tafo rehetra mpitandrina matianina eto amin'ny atin'ny FPMA tsika Toulouse dia efa nanana matianina nanomboka tamin'ny taona 7 tombontsoa lehibe zany kanefa mbola misy tafo be dia be ny tsy manana mpitandrina matianina mitaiza ary indrindra manabe ny vahoaka an'Andriamanitra ka io fifadikanina io dia natao indrindra hitrotroana-bavaka n'izany ezaka izany mba ho tahin'ny tompo ka ny an-tanana antsika rehetra mba tsy ho kristianina titena isika fa ho kristianina mitsinjo ny hafa tsy ho kristianina hafa-po fotsiny fa manana mpitandrina matianina fa kristianina koa tena miroso amin'ny alalan'izao vavaka sy fifadikanina ary fampizarana teny zao angataka mba homen'Andriamanitra ho an'ireo tafo raha vavintsika koa ny anana zany mpitandrina matianina izany dia tonga amin'ny fotoanany fanatritsika zao ry havana ataontsika ny hira zay efa voatondro dia araka ny fanao a rakitra iray ny tatazana fa rakitra iray mafonja ary ho an'izay tsy nitondra lelavola dia afaka mandoa amin'ny carte bleue isika amin'ny pane connecté zany sans contact mijoro ety ny déconne dia milahatra avy hatrany sika ataontsika ny hira zay efa voatondro. Dera Lazare panjaka no atsolotra yana no iana Vitai, chachada, vitava.
aminareo anie ny fiadanany tompo aoka izara zany fiadanany zany eo aminay akaikitsika isika ka iteny aminy hoe ho aminao ny fiadanana na amaly hoe aro aminao koa. Asandra tony fonareo hoe ho amin'ny tompo. Entoko ray mason'Andriamanitra mandrakizay maefa ny zavatra rehetra. Mety tsy mahavonjy ny saorana ianao amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny toerana rehetra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay izay tianay ka nanorotena monjy anay. Amin'ny alalany koa ny deran'ny anjely ny fiandriananao itsao ny fanapahana sy ny fahefana rehetra anao amin'ny tahotra ary arahany fiangonana any an-danitra sy ety an-tany midera ny anaranao amin'ny fiompiana. Ary izay koa ankehitriny tompo dia miara-manaritra ny feonay aminy ka mifanajana lehibe ny deranay hoe kristianina malala aoka angina ao anatrehan'ny tompo isika ka iaino sy eritreritra tsara ny teny milaza ny aminorenana izao fanasana masina izao hatramin'ny andro ny tompo ary mandra-piveriny indray hitsenantsika eny amin'ny raha ny lanitra. Jesosy Kristy tompontsika tamin'ny alina izay namadiana azy dia nandray mofo ary efa nisaotra dia novakiny ka hoy izy tia ny tenako izay ho anareo zao nataovy ho fahatserovana. Dia arak'izany koa ny kapoaka rehefa nihinana dia hoy izy ity ny kapoaka dia le fanekena vaovao amin'ny rako izao natao fahatserovanahy na oviana no misotro ianareo fa na oviana ianareo no mihinana itony mofo itony sy misotro amin'ny kapoaka dia manambara ny fahafatesan'ny tompo ianareo mandra-piaviny. Petraka ny fiangonana. Aoka iombina amin'ny vavaka isika. Misaotra anao zahay ry Andriamanitra rainay tompony lanitra sy ny tany fa noho ny famindramponao aminay mpanota mahantra dia nomenao ny zanakao lahy tokana mba tsy ho faty izay rehetra mino azy fanana fiainana mandrakizay. Ko ankehitriny indray io ndreto izay manao teo anatrehanao ny fahatserovana ny fahatongavan'ny zanakao olona, ny fijaliany sy ny fahafatesany, ny fitsanganany tamin'ny maty ary ny fifonany mandrakizay ho anay ka dia miandry sy mitalao ny fiverenany iray izahay. Ankehitriny indray io aidino ny fanahy masina mba hamen'ny fonay ka andraisanay ny tomponay amin'ny finoana velona amin'izao izy manatona anay amin'ny alalan'ny fanasana izao. Fa ny fanahinao masina no arianao, amelomanao, anamasinanao ary anomezanao anay ny zava-tsoa rehetra miaraka ny fiangonana. Ry Jesosy Kristy tompo zay tonga eto anatrehanao mba iombina amin'ny latabatra masina dia mangataka aminao mba hampiraisinao aminao fiononana sy ny fifaliananao. Ianao izay
Ataontsika ny hira fa 7:5 ny andininy faefatra. Miara-manonona ilay vavaka nampianariny zanakalahy tokan'Andriamanitra manao hoe rainay ô zay ny an-danitra vo masina neny ho tonga neny fanjakana atao aneny sitaponao ety an-tamin'Andriamanitra meo anay izay andasa azo anay ary mamelana elokay tahaka ny namelanay izay velona taminay ary aza mitondra anay ho amin'ny fakapanahy fa manafana ny ratsy manao fanjakana sy hery ary ny voninahitra. Aka hitsangana ny isika rehetra. Ny mofo izay vakitsika dia firaisana amin'ny tenan'i Jesosy Kristy tompontsika. Fa isika rehetra zao na dia maro aza ary samy hafa dia tena iray ihany isika satria ninana tamin'izany mofo iray izany avokoa. Ny kapako ny fisaorana izay isaorantsika dia firaisana amin'ny ranon'i Jesosy Kristy tompontsika dia ny ranon'ny fanekena vaovao izay alatsaka ho famelan-keloka ho an'ny maro. Hoy ny tompo, iny rehefa mitsangana eo am-baravarana ka mandondona, raha misy mihain'ny feo ka mamony varavarana, dia hiditra ao aminy aho ka hiara-misakafo aminy ary izy amiko. Andeha, efa voavoatra avokoa zao ny zavatra rehetra. Afaka mipetraka ny tsy paray fanasan'ny tompo. Manao ny hira 4:5 isika 254 dia ho zaraina amintsikeny ny mofo sy ny kapoka rehefa tafaveriny ety ny vao ny dekona dia mitsangana indray isika miara-mihinana ny mofo sy misotro amin'ny kapoka. Izay naharay ny mofo sy ny kapoka dia mipetraka mba ho hitan'ny dekona izay mbola tsy nahazo. Ataontsika ny hira voatondro.
tsangana amin'ny mpanray fanasana. Hoy ny tompo, raiso tia teloko izay omena ho anareo, izao no atao fahatserovana aminy. Hoy koa ny tompontsika sotona rarely ny fitoroa dia ny mifanakina vaovao izay lasika ho an'ireny ny fiveranakely. Izao no atao fahatserovana. Jesosy Kristy tompontsika izay vomy tamin'ny azo fijaliana ka nitsangana tamin'ny maty, no efa nanome anareo ny tenany sy ny rany izay nanavotana anareo tamin'ny fahotana rehetra. Izy ny ampahery sy aro anareo amin'ny finoana marina ho fiainana mandrakizay dia ao aminareo mandrakirivany ny fiadanana. Dia mbola ataontsika ho fisaorana ny hira fa enina amby enimpolo sy roanjato 266. Mbola iray vavaka satria tompo. Ry iray be fitiavana sy be famindram-po, misaotra anao izahay fa velona sy mahery nahazo ity taona vaovao ity. Ianao no Andriamanitra ny fotoana sy ny tantara, ilay mitarika ny fiangonanao hatramin'ny taloha ka mandraka ankehitriny no mbola ametrahanay izao vavaka izao. Misaotra anao izahay fa tonga ho fanazavana ny olona rehetra eto amin'izao tontolo izao i Jesosy Kristy. Anazavany fiainanay tokoa ane izany ary ampahiranay hatrany hamakivaky ity taona 2024 ity. Enganeka ho taona entin'ny fanahinao masina, taona ahitana fitombona ara-panahy, fiorenana amin'ny finoana ary fitiavana lalina kokoa anao sy ny namana. Tario ny dianay, ampio izay halala ny sitraponao ary omeo fo vonina anaraka anao amin'ny lafiny rehetra. Entiny eo an-tananao ny vina trano fiangonana, ianao ny tompon'ny fiangonana fa tsy trano vita amin'ny tanana izany. Kanefa mangataka izay mba hitahy, hanokatra lalana ary hanome fahendrena sy firaisan-tsaina ho an'ny mpikarakara sy ny mpino rehetra ianao. Enganeka ho fitaovana hanandratana ny anaranao sy hampandrosoana ny asanao izany. Misaotra anao izahay noho ny fankalazana ny jobily fa 7 taona nitsanganan'ny fitandremana eto amin'ny Fiamatolozy tamin'ny alalan'ny mpanomponao dia ny mpitandrina Elize Andremiandra. Tsaronay ny fahamarinanao, ny fiarovanao ary ny fitantananao hatramin'izay. Raiso ny fankalazainay ho fisaorana madio ary ampahirezy izay hibanjina no avy amin'ny mpanantenana sy fahatokiana. Apetraka aminao ny fanomanana ny fandehanan'ny mpanomponao hisotro ronono. Etseho ny tsirairay avy anohana ny sitrapo, ny hetsika rehetra aroso aminay anamariana izany fotoana rehetra izany. Entinay ambavaka ny asa fanompona sy ny fanoloran-tenanay ataon'ny tsirairay.
Esory aminay ny akamony sy ny fahatahorana ary omeo fo mirehitra ho anao. Engany ka ho fanompoana atao amin'ny fanetretena sy fahamarinana no asehonay. Apetraka eo aminao koa ny projet mpitandrina matianina eto amin'ny FPMA. Ianao anie hanome mpitandrina isaky ny tafo rehetra tompo araky ny fandaranao. Mivavaka ho an'ny tanindrazanay izahay Madagasikara, iaina ao anatin'ny fiadanana feno ireo vahoaka malagasy. Omeo fahendrena ny mpitondra atahotra anao. Ary ho an'ity lafrantsa mandray anay ity, ampitoero eto ny fiadananao mba hiadana izahay. Eto am-pamaranana dia eo anatrehanao manokana, iray be fitiavanao no ivavahanay ho an'ny salama rehetra, na ara-batana, na ara-tsaina. Ianao ny tompo mpanasitrana. Omeo hery sy fanantenana izy ary ampiasao koa ny mpitsabo sy mikarakara ho fitaovan'ny fahasoavanao. Ho an'ireo sahirana sy vesaran'ny fiainana, dia ianao no Andriamanitra mpamatsy, sokafo ny lalana, omeo vahaolana izy ireo ary ampaty-saivo azy fa tsy irery izy fa eo akaiky ny mandrakariva ianao. Entinay ambavaka aminao koa ireo dompahoriana. Engany eny fanahinao masina, ampionina anasitrana ny ratra ao am-po ary anolo ny ranomaso ho fifaliana. Izany rehetra izany dia tolotra ianao amin'ny mpanetretena sy finoana ary isaoranay sady ny valimbavaka omenao araky ny fombanao. Koa ho anao any ny dera, ny laza ary ny fanjakana mandrakizay. Amen. Araky ny fanaon'ny fiangonana dia amin'ity alahady voalohany amin'ny taona ity no iarabantsika manokana ireo zokiolona rehetra eto amin'ny fiangonana. Misy maromaro ianareo misy 4 na 5 azafady misy. Ka mialoha ny anamariana izany amin'ny solombody akokely izay atolotry ny fiangonana ho anareo tsirairay avy dia misy reto teny telo reto. Voalohany, ahoana ny fijerin'Andriamanitra ny zokiolona ny efa be taona. Hoy ny soratra masina ao amin'ny Joba 2:12. Ao amin'ny fotsy volo ny fahendrena ary ny fahaela velona no ahazoam-pahalalana. Ary zany ny irinay ao anareo indrindra, mba ho tratry ny ela indrindra ary tombo ny amin'ny fahalalana. Tsy ilay fahalalana rat-saina, fa ino ho an'ny tanora iny, fa ilay fahalalana ara-panahy izay ananareo fiombonana amin'ny Jesosy Kristy ary amin'ny ray sy ny fanahy masina. Dia izao ny teny ho anareo fampaherezana avy amin'ny tenin'Andriamanitra, na dia mandra-pahantitrareo aza dia tsy miova ho ny tompo, ary mandra-pahafotsy volonareo, za ihany no isahirana mitondra anareo. Za no nanao ka iza ihany ny trotro, eny izaho no hitondra sy hanafaka. Ary ho antsika zandry, ho antsika zanaka, ho an'ny fiangonana manontolo, inona ny afatry ny soratra masina ho antsika? Mitsangana raha eo anatrehan'ny fotsy volo, eo anatrehan'ny zokintsika, eo anatrehan'ny betaona, mitsangana raha eo anatrehany, ary manajantava ny antom-panahy ary matahorana Andriamanitra fa izaho ny Jehova ho ny tompo. Andriamanitra mihitsy ny baiko antsika anana zany toe-po sy toe-panahy zany, mahay manaja, mahay mametraka amin'ny toerany ny olon-dehibe, ny olona efa zokiny. Ka dia zay ny afatra dia hivavaka isika ho an'ireo zokiolona rehetra eto amin'ny tafo. Hivavaka isika. Tompo Andriamanitra misaotra anao zahay ny amin'ireo zoky izay notantaninao ary azonay ankalazaina amin'ity andro ity koa ny fitahinao, ny fitantananao, ny fiarovanao ary amin'ny fanomezany tsorehetra izay ananan'izy ireo. Ataovy mahay mifaly amin'izany zahay, arenganenao ilay Andriamanitra ny fahatsarana rehetra, ahatanteraka ny teny fikasana ho an'izy ireo, ka tsy hisy hintsana na dia kely aza ny volony fa hitondranao sy ametrahanao amin'izy ireny ny fitahim-panahy mahatretrika. Dia ny vavaka rehetra sandratra ho an'izy ireo, ny farinritso rehetra indrindra amin'izao taona vaovao, tanterahanao ane izany ho voninahitry ny anaranao ray zanaka ary fanahy masina. Amen. Dia mangataka ireo zokiolona zany
ambandroso ety anoloana hotolorana fanomezana ianareo amin'ity voalohany taona ity ho fanamarihana ihany koa izao aladin'ny zokiolona izao. Andria Mampandry Ratsimba Ana. Afaka dia raha tsy manahirana dia mba mijanona eto satria ho alaina sary miaraka rehefa avy eo. Pasteur Andriamampianina Désiré sy ny vadiny Andriamampianina Lala any Pariry zareo fa inona fa manaraka mivantana izao fotoana izao ka dia holefana amin'izy ireo ny fanomezana. Andriamasy Clarisse Ida. Andriambololona Daniel. Andriamfidy Colombe. Rabe Mananjara Louisette. Rabe Trano Isabelle. Raboutina Laurence. Rafalmanana Julien. Rafalmanana Sousou Ratiaray Razafitso. Rakoto Jacqueline. Rakoto B Saondra Lalao. Rakoto Nirainy Clarisse. Rakoto Nirina Joséphine. Rakoto Fao Rabe Samuel. Ramaefasolo Ratimia Pierrette. Ramananjo Ramarkoto Monique Eliane. Randriamaefaso Arlaza sy ny vadiny Randriamaefaso Brigitte. Randriamananjara Mantra René. Randriamasy Daniel. Randrianjatovo Rachel. Rasoan'Or Lalao Melonirina Aimé. Rasolo Oaro Irène. Rasolo Malala Aimé. Ratira Arvelo Émilie. Ratira Arvelo Samuel. Ravelonjato Lydia. Razafiny Manana Mantra. Razana Drakoto Benjamin. Siono Pierre. Siono Rasoamianta Myriam. Solo Rabarmanana Élisée. Vitry Foulahar Malala Monique.
dia ireo ny zokontsika. Milaza inona moa zany? Milaza zany fa lain'Andriamanitra izay tompontsika, mitahy antsika ary mitahy ireo zokontsika, ary hatrany hatranytsika dia atsiaro azy ireo ambavaka, anoana azy amin'ny atao, ary ny afatry ny tompo amintsika dia mba ho tanterantsika amin'izy ireo. Mandrakariva, mitsangana raha eo anatrehany fotsivolo ianao, ary manajany tavany antom-panahy, ary matahorany Jehovah Andriamanitra ao fa izaho ny tompo hoy Jehovah. Dia mahazo mipetraka ianareo tompoko, miraro soandritra. Mbola rahantsika tehaka ihany. Dia amaranantsika ny fiarabana ry havana, satria moa voalohan'ny taona izao ary mahatsiaro ny ray aman-dreny isika zanaka. Ny ray aman-drenitsika ara-panahy, pasteur Élisée Andriamiandra Mivady, angatana ianareo androso eto anoloana. Ray aman-dreny ara-panahy ihany koa pasteur Nomena Ramarson, angatana hiakatra ety anoloana. Dia misy ihany koa ny ray aman-dreny eto amintsika i pasteur Désiré Andriamampianina Mivady, izy moa zany tsy eto ry zareo fa tsarovatsika amin'izao fotoana izao. Eo ihany koa ny pasteur synodaly Rasolindray B7 izay filoha national ny FPMA. Ary dia faly indrindra izay ho anareo ray aman-dreny miarahaba anareo natratra izao taona 2024 izao. Andriamanitra izay efa niantso anareo, izy no ampitao anareo ary hitantana anareo, ampahery anareo, andehana anareo mandrakariva, atotsanareo izay antso efa niantsony anareo eto anivon'ny fiangonana, fa eo anivon'ny fianakaviana, eo anivon'ny firenena ihany koa. Ary dia izy no ametrahana ianareo. Izahay dia zanaka ihany, faniriana no aty anatinay, fa i Andriamanitra kosa no inonay fa efa manomana zavatra tsara ho anareo ary mbola mitantana ny dianareo mandrakariva. Ary dia ampifaliana no anolorana isolombody akoho avy amin'ny fianakaviana, avy amin'ny fianakavin'ny finoana, avy amin'ny komity amin'izao taona vaovao izao. Dia mametraka anareo eo amin'ny tompo mandrakariva. Tsy hoe tsy maintsy valiana akory kanefa tsy maintsy miteny ihany. Ny voalohany dia misaotra an'Andriamanitra izay nitahiry antsika rehetra mahatratra ity taona vaovao 2024 ity. Ary dia engane izy ampirotsaka ny fitahiny manana ambiampy anome ny sahaza ho an'ny tsirairay avy mamakivaky ity taona ity. Ary fanampin'izany dia indraminay ny teny ao amin'ny Filipianina, entinay mitsodrano anareo rehetra, Andriamanitra ho atanteraka izay rehetra tokony anareo araka ny reny voninahiny ao amin'ny Kristy Jesosy. Ity no alahady farany izay ahafahantsika mifampiarahaba tahaka izao. Tohina tokoa ny fo kanefa dia ny rariana, ny tombony ny fiangonana mandrakariva fa ny olona mandao, fa Jesosy tsy mba mandao. Dia izany no azaontsika mamakivaky indray ity taona ity, satria amin'ny volana septambra dia tsy maintsy hitsahatra ny tenanay ary andray ny fitohizan'ny asa indray ny pasteur Nomena Ramarson, ny angatana amintsika rehetra dia ny anohananareo hatrany hatrany ny asa fitandremana mba hahatonga ity fiangonana ity ho voninahitr'Andriamanitra, ho fiangonana miorina tsara, ho fiangonana mitombo ary fiangonana mivelatra ka ho hitan'ny manodidina sy ho hitan'izao tontolo izao. Izany fitombony sy fivelarany izany. Dia miraro soa antsika rehetra, ary satria moa tsy vitanay ny amaly zao, dia Andriamanitra ny amaly soa antsika rehetra ampirotsaka be dia be, avo zato hoe ny arivo tsy manam-pataperana ny paosy izay nialana. Ary ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, ny fitiavan'Andriamanitra ray, ny firaisana amin'ny fanahy masina ho amintsika rehetra ny hatramin'izao koa mandrakizay. Dia misolo tena koa
ny mpitandrina namana pasteur Nomena sy ny pasteur synodaly aho misaotra atsika rehetra no zao fahatsiarovana anay izao. Misaotra tompoko. Misaotra atsika rehetra nanam-paharetana ny amin'izay fotoana izay satria lavalava ihany ny fotoanantsika androany. Ka dia tonga amin'ny famarana ny fotoana isika. Rehefa manao ny hira, farany isika ny 7,714 dia ivoaka ery mialohanareo izay mivady miaraka amin'ireo diakona vitsivitsy iarabantsika sy fampirarisoa amin'izao taona vaovao izao. Ataontsika mpitsangana hira 7,714. Ny andininy voalohany mialoha ny afatra sy ny tsodrano ary ny andininy faefatra aoriana ny afatra sy ny tsodrano. Jesu masoandro na